vahiny maro avy amin'ny faritrin-dranomasimbe indianina no mandalo eto Madagasikara ary miatrika ilay atrikasa iarahana amin'ny organisation internationale de la francophonie iarahana amin'ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena ihany koa izany hetsika izany loha hevitra goavana no banjinina ao anatin'ny fotoana ary dia verina fa hisy fiantraikany manokana amin'ny tanora malagasy izany hetsika izany. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ary tsy farana raha tsy nisy 20 jona ho avy izao ny atrikasa iarahan'ny organisation internationale de la francophonie sy ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena malagasy. Les politiques publiques de jeunesse et la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent chez les jeunes. Io ny lohahevitra mandritry ny 3 andro anatanterahany ity atrikasa ity etsy amin'ny Colberge Antaninarenina. Adidy sy andraikitry ny tanora eo amin'ny fampandrosoana ka ho amafisiny zany amin'ny alalany ady hevitra izay ho atao mba haniliana ny mety ampivarilavo ireo tanoratsika ireo. Izay indrindra no antonantony zao séminaire zao iarahantsika amin'ireo namatsika eto amin'ny Océan Indien, ranomasimben'ny indianina zany hitovizana fomba fijery, ampitovizana ny paikady iarahana miady amin'izay mety tsy fahalavorariana amin'ny fitazana ny ireo tanoratsika ireo. Manatrika sy mandray anjara amin'io atrikasa io ny mpikambana 9 avy amin'ny ranomasimbe indianina dia Comores, Djibouti, La Réunion, Maurice, Seychelles ary Madagasikara Pampiatrano. Izy ny fekevitra orin'ity atrikasa ity izay antenaina tokoa hitondra vokatsoa ny tanora indrindra ireo tanora malagasy.